Ny fanovana atytsika apetraka dia tsy adidiny ny fitondramana mpanjakana ireriany fa mitaky fandavatena sy fandraisana andraikitra antsika tsirairay avy. Tsy tsara ny mametsiny an'Andriamanitra, tsy mety ny mametsiny amin'ny mpitondra, satria ilaza aminareo zavatra anankiray N'olona ny fitondrana irery no mahafantatra amin'izao tsika miteny izao fa mandroso izao firenena izao be mandroso ny firenena dia tsy hitatsika ve sao tsy hoe zay mangina volamena ary fantatritsika fa ny endry modivoky fantatra fa tena misy anoanana ara-demokratika ngeda be mihitsy eto Madagasikara amintsika miteny izao fa tondrotokana tsy mahazo ao ary everiko fa andrenjato sy vahaolana tout de suite tout à la fois andrenjato dia anisan'ny mpanao politika atao anatin'ny 70 taona tsy nitsahatra no miteny zay no mahagagagaga ny olona hoe fa maneno andrenjato io tsy miteny satria miteny foana na resina nandresina etsetratsetra teto amin'ny fiainan'ny firenena ary tao anatin'ny vanim-potoana nama indrindra tamin'ny fiainan'ny firenena sa isika teto amin'ity radio antsivy rery no sisan'ny teny ny olona omena fanjakana raha nangina tsy hita izay nisy azy tsika ngeny teny teto nefa moa zany tao anatin'ny mbola fahatanondrana tanteraka misy risque total zay ndraisina tamin'izany fotoana zany ekeko fa ny mpanao politika amintsika miteny izao dia be ambition be fa tsy misy maka risque sahazan'le ambition tsy manana fahasahiana loatra be ny mpanao politika amin'izao fotoana izao mihoatra n'izay ampo ananan'izay mazavy zany satria tsy misy fanaovana politika fakany na hoe magie ny fanaovana politika tsy magie noire de surcroît zany hoe io tsy resaka komaizimaizina mihitsy io fa resaka scientifique io mazava ny zava-misy rehefa nataon'ny fanjakan'Andriamanitra Rajoelina hoe tsy misy mahazo milatsaka solom-bavamoaka izay tsy manana 100 millions de francs roapolo tapitrisa ariary dia nanao antsoavo hoe zay mba te hanampy aza dia tonga ny tsy paipaika ny olona angamba teo amin'ny tantaran'ny fiainan'ny fanaovana politika dia anisan'ny olona tokana nametra-pialana tamin'izany atao hoe mahasolo-bavamboaka izany ary notron'ny olona avy eo andia rotsaka ho amin'izany solom-bavamboaka izany ny totaly be ny vola voangon'ny olona io teo amin'ny 360 millions teo franc io le farany teo le farany teo zany resako zany isorako be dia be amin'ny olona zay nandray anjara tamin'izany andraikitra goavana ho an'ny demokrasia eto Madagasikara izany iza moa zay za nanaovan'ny olona ezaka be ohatr' izany ary rehefa omen'ny olona asina ohatran'izay ny mpanao politika Andrianjato Fonson dia mahatsapa izy mila mendrika an'izany koa ny vahoaka nampiseho fahindrena tanteraka tsy nivorivory taizataiza intsony nandeha nanara-maso ny fiainan'ny firenena satria mpanao politika sady mpanao gazety dia observateur vigilant zany hoe tena mpanara-maso akaiky ny raha politika tena lina dia tena lina ary fantatro amin'ny antsipiri ny fandehan'ny fiainan'ny firenena dia rehefa manasa ohatr'izao zany nareo dia vonina indray amaly ny fanontaniana rehetrarehetra ninninona fanontaniana petraketo ary angamba tsy indrenjato no andeha iorakoraka hoe tena alabatrony na resy na zao na resy tsy zany no misy ny fanaovana politika dia zao construction tsy misy olona arrivé en politika hoe androany izy dia tonga en politika dia lany président république dia tapitra io fa amin'ny fotoana tongavany eo amin'ny stady anankiray iny no redémarré zany hoe anombohany asa vaovao indray andeha makany amin'ny famontanany mandahany makany amin'ny deuxième mandat sy ny fanohizana ny politika rehetra
tsy misy retirety ny fanaovana politika. Diso ny olona milaza an'izany hoe tokony izay olona enimpolo taona dia tokony tsy hanao politika intsony. Zany hoe diso zany ny Amerikanina fidy an'inga Donald Trump, diso ny Frantsay mifidy an'inga Mitterrand, diso ny Frantsay mifidy an'ny olona tanora kely Emmanuel Macron, zay ambarako eto fa raha ny fahaizana tena katrakatraka inexpérimenté tsy mahafantatra raha-pirenena ny Frantsa. Safotafota ny zava-misy amin'izao fotoana izao, tsy vo zao zay no miteny an'izany fa fony zay mbola tanora kely mihitsy dia efa niteny an'izany tamin'ny andron'Andriamatody Deratsiraka. Tena nampanovina zay mihitsy ny fombalazako azy, nampanovina kongresy ny akafy fanavozana dia no heverina fa izay no asasina politika amin'ny pasteur Andriamanjato. Tanora kely tamin'izany fa tsy nanaiky an'izany. Mpanao politika tena hiringirina satria ny datako prezident. Mpanao politika hiringirina satria mbola kely dia manatrika ny atao hoe fivorim-be-pokotany. Nanomboka nanohana ny Monjajona tany amin'ny 2:20 lany 2:20 Monjajona tany Soavinandriana, nefe netin'izay lasa député Antananarivo izy. Olona Vantulard Tambroila. Zava-dehibe zany eo amin'ny fanaovana politika. Tsy misy olona hiteny an'izany mihitsy raha tsy zany no miteny an'izany. Satria zaran'ny olona resy tsy miteny, matahotra, etsetretsetra. Be dehibe ingeny ny olona faly. Monsieur Albert, fa be dehibe koa ny olona faly hoe tena endry le rangahy. Dia mba resaka sam'izao vitan'ny any sapatika, tokony lamina zany Andriamatoa Andry Rajoelina mitondra ny fanjakana. Tena nanao ny fahaizako ny sakana ny forfaiture nataon'ny ACC amin'Andriamatoa Rajoelina tsy tokony ho candidat. Voalaza ny article 46 en constitution, candidat à l'élection présidentielle de Madagascar doit être imposé zany, imposition zany, imposition constitutionnelle zany. Fa maninona no afaka milatsaka efa vita moa iny tantara iny dia resindray azy zany ao anatin'le rara 5 taona angarangidiny tsy nijanona miantoka volaposy manao ny fomba rehetra ahafahana tena hoe miresaka an'izany politika araka ny tokony ho fisehony eto Madagasikara zany. Dia raha esoeso teny no entina andraparapizana ny Renjato, anapapona ny Renjato sy anao politika intsony, anaovako azafady zany. Iny zany karazana esoeso teny zany hoe Andrianjato ohatran'ny hoe olona mbola en cavale ve sa? Zao ny fandehany, zao ny fandehany. Ny teny Erikasinina no nanao kabary miara-manonja no nitarik'olona 100,000 personnes ny RFI no milaza an'izany. Eo no mikabary hoe l'histoire est en train de se répéter. Ataoko amin'ny teny frantsay ilay izy mba tsy ho adikadikany ho tailan'ny olona dia resaka mantsy amin'izay lafin'izay hoe zone nampiongana ny anina, zone nampiongana ny anina, zone hoe amingam-panjakana zany dia nizako. Mais non, sangitsy polisy zange mpanao gazety manao analizy manao kronika, tsy polisy ny asako. Anjazan'ny polisy zany dia raha ohatra ka fitarianan'ny olona tokoa zany hoe ndao ho tezitra sa 100,000 personnes angeny eo am-pelantanako, eo am-pelantananay 100,000 personnes. Zany hoe afaka manongalana fanjakana zay ve ny tiany Andrianjato tenenina? Attention, zao ny teny manamboninahitra anisan'ny lehibe indrindra teto amin'ny fiainan'ny firenena, baïonnette intelligente. Amin'ny fotoana hifanekena sotoavina miaramila eto Madagasikara zany, amin'ny fotoana hifanekena fa misy olona 10,000 eny an-kianja dia manao service de maintien de l'ordre sisa miaramila. 100,000 on n'a pas réclamé. Mais miala Rajoelina zay kosa tsy nanao an'izany, aleo zany azava
ary tsy manonga-panjakana ny anaran'izany. Ary raha ohatra ka mbola niresaka nataona ito de hoe mangalatsaka io hoe ho avy io sy ny etsetretsetra de mazava ny culture politika natao teto hoe ny fomba fanaovana politika de tsy zay ny ratsy alohan'ny olona rehetra, izay politika rehetra natao teto zany. Fa raha ohatra ka hoe misy olona tokony ho atao am'izany de mazava ny olona flagrant délit nge ny zavatra ny tenen'ny bombe. Président par intérim nge raha ohatra raha sanatry temeran-dolona filohan'ny temeran-dolona raha misy zavatra no anarany raha misy zavatra nitonga eto amin'ny fiainan'ny firenena de maninona no hiteny hoe vahoaka ve aresy miaramila zany nge tena sao de any amin'ny fandikana amin'ny resaka serasera fandrangitana nge zany de mba ray sotrizay ara le an'ireny za teny Amerika siny mazava be nge le mpanao gazety ny teny ty miaramila de formation négal n'iny tsakitsaky 100,000 nataon'ny Philibert Tsiranana tam'izany fotoana zany. De zao moa zany ohatrany hoe mandeha ho azy ny fiainan'ny firenena satria matahotra ny olona ny fitondrana irery no mahafantatra am'izao tsika miteny zao fa mandroso zao firenena zao ny olona ny fitondrana rery président secrétaire national sa GN TGV no miteny an'izany hoe vahininao teto-maly hoe mandroso ny firenena de tsy hitatsika ve zao naizanaiza aleriko zany ambanivohitra zao mipetraky na ny anaty bus na eny an-tsena na aiza de mbola tsisy ohatr'izao ny zavatra nitonga teto. Ohatr'izay amin'ny foana koa ve ny fomba nresahana teto nandritra ny taona maro efa tany taona raiky amby sivifolo nanongana ny amiral hoe mbola tsy misy ohatr'izao tany amin'ny ranomarika raha mbola tsisy ohatr'izao. Tsy zany ny verym-panampiasantsika kokosa teto misy raha tsy zany ny verym-panampiasantsika. Ny verym-panampiasantsika teto de hoe tena misy hégémonie dictature na majorité eto Madagasikara zany ange ny réclametsika teto io se de na iody ny mpitopolo eo amin'ny kianjan'ny trésorier nareo de tsy maninona zany natao viony ianareo zany ange ny valiteny ary andro matoratsiraka tam'izany fotoana zany de nilaza mihitsy hoe rehefa tena fiefy izy ny teny izy hoe inona ny tetavinareo ravana ny constitution rava ny constitution ravana ny gouvernement rava ny gouvernement ravana ny assemblée nationale rava ny assemblée inona koa mbola tetavinareo terany namaly ka le izy amge président efenao mihitsy ny tetaviny zalahy reto hoe ialy aty fiatiko en chaire politique io ativarotra io de rehefa tsy mahovoka ny amin'ny adivarotra politika zany de manao pédagogie politique izay ny nataonay tamin'ny 5 taona farany nanao pédagogie politique. Il faut avoir les moyens de la politique de tena niainany zany de fantatra fa tsy aresy an'le mpanao politika be vola mihitsy fa fantatra nge zany fa fantatra zany aona moa tsy afantatra koa zany efa 10 taona nanao politika de tsy afantatra avy eo ho resy fantatra nge zany zany hoe efa mahafantatra eny andrenjato fa ho resy fa niditra foana ihany ka zay no anjarako amin'ny mpanao politika tsy mbola nisy fifidianana tsy nandraisako nanjara afa-tsy ny présidentielle satria tonga de efa niteneniko mazava retany rendanitra fa tsy ananako ny moyen no zany amre tamin'ny farany teo andrenjato tsy nitondra ny lokon'izaniza avy any amin'ny ara-manonja tany ny ara-dalana tamin'ny Marc Ravalomanana natao anatin'ny Tiko Madagasikara nisy disavisa ve tany Andrianjato sa nisinina tany fa nefa ranao nandeha rery de nangataka nanao levée de fonds zany nanangom-bola tamin'ny olona Iratsako vidina adiny teo kosa fa za koa anisan'ny nametraka an'Andriamatoandra Rajoelina adinonao ve zany de nisy disadisa fe zany teo aminay sy Andriamatoa Rajoelina any Paris no miteny azy hoe ianao ve mahafantatra fa manana caisse noire na liste civile na fonds spéciaux 25 milliards fa angamba misy an'izany
zangenina mpianatra azy zany any Paris avy nandamina ny raharaha ny GTT sy ny TGV tamin'izany fotoana zany nampiomboniny Emile Vazaha sy ry Emile Ratefinanary sy ry Fanjalalaina sy ny consort zany angeny nalamina tany nalamina ny raharaha afaky tsy voatoraka voatabitsony izy de andeha hitadinina hitomany eo anatrehan'Andriamato Rajoelina intelo nitendreny ministra fa tsy nanao mbola hitomany inona amin'ndray de zo avy hitomany inona amin'Andriamato Marikaravalmanana hoe tsy nampidirina firaisakiny keny ange hoe anao firaisakiny fa teny Atsimondrano hoe deuxième nio député am'izao fotoana zao io fa tsy zany no mba maika de hoe hitondra an'le foto-kevitra politika parce que c'est ça la politique zay ianao atao hoe politique foto-kevitra ianao nge mahafantatra zany ianao la tovolahy kely nitezaiko ianao mahafantatra ny dikany atao hoe foto-kevitra amin'ny politika amiko zany raha vao tsy makany mifanitsy amin'ny politika koa amin'ny foto-kevitra politika koa de tsy mety zany zao ndray azy zany aloha hiteny inona le mbola foto-kevitra hijoroana mandrak'androany Andrenjaro ho an'izay fanaovana politika zay hevitra fa tsy vola raha mbola tsy ny hevitra no mibaiko an'ity fireneny ity tsy mandeha io na hoaizy tsika na hoaizy ahoana moa no isy an'izany am'izao tsika miteny zao tena manahirana ny zava-misy fitapitahana fotsiny ny olona hoe niena 700 ny carburant de zay de fa tena varaotsana tanteraka mihitsy ny mpanao politika mpanohatra hoe tena mafy be le président non tsy Andriamato Rajoelina mampidina ny 700 raha ohatra Andriamato Rajoelina mampidina ny 700 de mianjy fivorian'ny Assemblée nationale na mamory tsara-potoana ny Assemblée nationale satria loi de finance zany taxe tsy maintsy kitihany fa raha ohatra zany ka nidiny io tsy nisy ny kitihana ny taxe de ny compagnie pétrolière zany nanao an'io mety miporetiny ve hoe midina ny cour international négociation na ny plaza de hoe misy adihevitra natao mila atao proof zany satria tsy mazava angely izy fangainao nahazo rapport zany misy rapport ny gouvernement ve zany ny gouvernement ihany ny faisant foi ny rapportny fa tsy misy an'izany eo amin'ny tseny raisam-pirenena midina ny cour de misy négociation fa tadio fa ny négociation balisé amin'ny accord d'État ny fanarahana tamin'ny banque mondiale miaraka amin'ireo compagnie pétrolière ireo rehefa tsy mbola latsaky ity de tsy mahazo miditra amin'ny fanjakana satria tsy azo mbola matiantoka ny compagnie pétrolière no miposa be ananany amin'io fanjakana io ary fantatritsika fa Andrenjaro nandritry ny taona maro de niteny foana hoe raha tena tia vahoaka io fanjakana io de miala amin'ny taxe io izy tokony averina taxe unique sur les produits pétroliers TUPP zany resana TUPP sisa de miala zany ny TVA miala zany ny droit de douane appui accord de partenariat économique intérimaire io zany de karazana ohatran'ny hoe barrière économique apetraky ny Union européenne satria isika de mahazo taona non remboursable PDB Frantsay raha teo premier partenaire économique et financier tsika de mba miantry zareo de tsy vitatsika ny miady an'izany zany ny tokony ho anjaran'le ministre Ndrarambakiny zany ny tokony ho anjaran'le ministre ny fitantanam-bola mahaindrindra ty Afrika raha ny lauréat azony hoe maninona ny kitihana nyty taxe ty raha miala fotsiny TVA amin'ny 25 000 francs gasoil teo aloha io de nidikan'izany misy 1000 ariary 5 000 francs miala mikisaka atao anatin'io io structuration ana prix ana carburant io de le 208 ariary amin'ny gasoil zany efa any amin'ny 6008 zany 6000 francs 6008 francs malagasy zay zany ahoana mety ampidorana ny toe-karena am'izany satria miainga avy amin'izay anko ngeny mety hoe tahiry fikitsako janany lalana sisy le TUPP ihany makany amin'ny lalana ny TUPP ihany makany amin'ny lalana fa ny rety zany taikaposiny fanjakana zany mbola se sucré
mbola tena mono eo an-damosiny vahoaka malagasy mahantra tsika nge mifarany manitra indrindra eto amboniny tany ndikan'izay zany tokony mijery parady hafa mijery fomba hafa ahafahana tena mametraka hoe zao no hitondrana ny toekareny ty zany tsy manaratsy an'izanizy ndreny zato am'izany miteny amin'ny fomba fitenina mpanohitra zay no ataoko fa ny olona manodidina amin'ny président république tsy mahatakajavatra de manjary lasa manonao foana ohatran'izany io nge fanga io vitana lamody tsy vitana lamody nge natao hoe manao négociation resanao zany amin'ny compagnie pétrolière mafy be io mafy be miresaka amin'ny compagnie pétrolière tsy zany tsy zany nyfandehan'io mila mijery ny tableau de bord économique amin'ny fiainan'ny firenena ny tableau de bord économique amin'ny fiainan'ny firenena 3 milliards de dollars tompoko misy rajoelona mivoavoronao zay ny budget de l'état produit intérieur brut eto Madagasikara 23 milliards de dollars tsy mirin'ilay informel zany fanjakana io inona mahatonga ny informel misy mantsy mbola manazava andreny sasany hoe ka ny informel nge problema matoa zany tafavoaka ny ivelany zany ny arem-pirenena matoa miditreto zany ny financement parallèle ny financement hors institution ny informel rehetrretra satria tsy pasoarany frontière ny république io nge na andeha hiaro takin'iny eo omena amin'ny président Rajoelina omeny an'ireo le douanier ireo numéro en téléphone ahafahana tena hoe miantso azy direct zany nge populisme zany natao hoe populisme alefasony structure de l'état nge ny principe premier ny atao hoe structure de l'état ny administration de l'état nge neutralité zany ataon'ny président zany raha ohatra ka mihaino any Ragovamaly de tena mazavy rehefa mpitondra fanjakana no miteny de généralité zany ndesana fa raha mpitondra fanjakana no miteny am'izao fotoana zao hoe hijery am'izay ny atao hoe TGV izy sady konkretan'ny ao amin'ny voalazan'ny fianianana nataon'ny président république tsy hijery afa-tsy ny soa amboniny vahoaka malagasy zany ny fianianana ndray toso de mba hoe langage politique ny aty amin'ny fanaovana politique efa tsy tenin'ny filohan'ny république raha ohatra ka misy premier responsable ny TGV no manao sectarisme zany mantsy ny anarany zany fanavakavahana zany sectarisme combattu partout dans le monde tena eran'izao tontolo zao no manohatra ny atao hoe sectarisme inona no andeha hiditra any amina sectarisme tsika satria may ianao may volotrasa ianao tsy maharo an'izaniza intsony ianao am'izao tsika miteny zao zay zao nanomboka alina mandrapizao tsika miteny zao délestage trano vitsivitsy ny anano voalohany am'izany de miarakory aminareo koa tsy mandeha ny radio antsiva satria miakatra misy surtension taloha zany tamin'ny andron'ny Kaleba carré général zany Jirama zany mpapindram-bola amin'ny fanjakana tena solona trano matériel rehetra mihitsy sy netsetretsetra am'izao fotoana zao aiza fanjakana moeraoera nge ny teny teo hoe vitanay daholo tsy nataon'ny olona atao anatin'ny 80 taona ataonay ao anatin'ny 5 taona aiza ny construction na dame raha tsy vitany am'izao mba ahafahana manao retenu reo eau de ruissellement rehetrareo rano mikorina eto Madagasikara 87 cours grand cours d'eau misy eto Madagasikara ohatrany lamosingisa mitondra ny arena sy ny tany sy ny etsetra makany an-dranomasina fa tsy misy matena hoe anaovana dame tsy hainy moa dikan'le dame tamin'ny vanim-potoana sasany bassin de retenue tokony andrenam-pomerina raha tany amin'ny 1810 efa nanao taboaka ny andrenam-pomerina hatrany miandro vazo ka hatrany aloatra ka hatrany maivakinana ahafahana tena manao an'izany atao hoe réforme agraire teto Madagasikara
de ianao tsy manao jerenao fotsiny ny olona rehetrretra totofanao azy ifandrombana manome autorisation amtorana tany eto Antananarivo renivohitra pasandareo teny tsy ataonao établissement de la nappe zay nge dikany hoe tsy misy ran'io mbola ho zava-doza ny trano eo tsy manozona an'izanizy fa c'est la science zay ny zavatra misy de zay zany no iaina amin'ny Madagasikara ho jerena fotsiny am'izany hoe ty zavatra rehetrretra ty de rehefa resy démocratiquement mpanao politika de anjaran'ny vahoaka no mandray andraikitra de soroko be tobe ragova zay ny sorako azy hoe morotaka ny olona rehefa fatany fa tsy mety io de assassinat zany fa aloha alefa my principe baïonnette intelligente sotoafina miaramila hoe rehefa misy olona ray alina kosa mirotsaka de mba ary sao de le malagasy mihitsy mbola tsy mazoto andriamatoa Andrianjato tsy manenone anga zany azo faorisena koa hoe hitako ange zany hoe fahorin'ny firaisana faefatra ary so ihany latsaka tao firaisana faefatra fa raha tany razana mantsy latsaka de afa-baraka satria fa nilokaloka mihitsy zany zala hoe tena tsy avelana ivoaka velona ty io fa tena politique zany tena tsy mindrano tsy nilatsaka teny mihitsy koa satria za iny monina de fantatry fa adikidiky ny fakahita amin'ny olona hoe ohatrany hoe mivadika zany ny olona sy ny etsetraetsetra de aleoko tao amin'ny firaisana faefatra fa nahafantarako zavatra be dehibe mikasika amin'ny firenena 90% firaisana faefatra manome loko an'le fahantrany vahoaka malagasy 92% vahoaka mahantra misaotsika amin'ny teny zao 92% firaisana faefatra tena mampalahelo na nipetrahan'ny fitombenany andehanany voaka za tsy misy zay eo amin'ny firaisana faefatra io vaovaonao maly mikasika amin'ny volany ray de io no safotra ny voalohany eto Antananarivo rehefa misy orana angahy ihany akarobato mandrangobato iny namontana ngarangarana sy ny etsetra misy caractère eo adin'ny fanjakana nametraka ny anarana de nataony ny vahoaka hoe Sakramainto ary ny lalana mandeha passerelle kely anankiray tena manahirana tamin'ny vanim-potoana sasany olona andeha hitondra razana ivoaka ny trano ny lanja niara-ny latsaka tao anaty rano maloto ny razana sy ny denetina miverina ndray de nisolona ny lamba de tanao fitsika olona tantalana zany atao nentin'ny razana zany de mampalahelo zany zavatra zany ny manodidina zany firaisana faefatra zany dia ny tombo miaramila lehibe indrindra ny tombony zandary lehibe indrindra ny tombony société mpanao lalana lehibe indrindra ny hôpitaly lehibe indrindra ny tombony sénat ny zany no atao hoe ao amin'ny firaisana faefatra fa manodidina n'izany rehetrrehetra zany de milaza aminao fa ny anaty kanalina no mikaka ny vahoaka ary io kanalina io mandalo ao ambany tranon'ny olona eo Catalane no misy an'izany zava-doza nge ny zavatra iainantsika eto amin'ny fiainan'ny firenena tadio nefa fa zao ny zavatra tsy maintsy atao tantara amin'ny fiainan'ny firenena ty ny olona nahay indrindra ny tantana amin'ny Madagasikara bandin'ny kartera nga dadabe tsy fanana nge bandy manjaka raiky ilana etsiny zany tena natao zay anonganana azy club 48 zao hoe etsetretsetra zany ange ny tantaran'ity fiainan'ny firenena ty ary ny olona tena niestime ny vahoaka malagasy fa tena vita hitantana amin'ny Madagasikara général Ratsimandrava Rangaha bandin'ny quartier nge zany fa maninona ny bandin'ny quartier am'izao tsika amin'ny teny zao tena 25 000 50 000 tsy ampy ny pédagogie politique tena tapaka tanteraka fampisomy Madagasikara mety ny présidente sanana raha zafy andremiaingo mbola valable nge zany ambassadeur ny Madagasikara le dadany iny zanany iny fa le reine zany nanao an'ny urbanisme plan d'urbanisme tany mbola valable nge zany isika nge no tokony hoe nandray métro voalohany ny subsaharien fa aiza tamatamitsika ka
mbola variana any anatina ato-poko, anaty kalasy, tsy zay zanaka mahantry, dia inga tamy tsy misy. So zay. Fa maninona ny tsy misy égalité des chances eto Madagasikara? Fa maninona ny tsy maintsy hoe satria tsy zao ianao, tsy zao ianao, rehefa tsy manam-bola ianao dia tsy lany député aloha zany. Efa nandalovako zany toerana zany a, tsy de mampaninona loatra, efa nandalo ministra, efa dirikaby, efa conseiller-na ministra maro be, conseiller-na premier ministre, conseiller-na président république. Fa am'izao fotoan'izao aiza Andrianjato, raha ny firesakao tena ho amin'ny fanoherana, fa fanoherana mandeha irery sa fanoherana miara-dalana amin'ilay hoe misy collectif malagasy, misy firaisan-kina, misy karazany be dia be koa ny fanoherana eto Madagasikara. Eo anatin'ny fanaovana politika tsy maintsy manao construction no, ary Andrianjato dia olona anankiray niezaka atao anatin'izany hoe construction politique, manangana any anatin'ny fanaovana politika, ary tena niezaka mihitsy atao anatin'izany rehetra zany mba hanao mihoatra ny mety eo amin'ny fomba fanaovako an'izany politika zany. Raha ilaina ny miala dia miala. Angamba grande première zany. Raha ohatra ka tena hoe ilaina no mampiatra an'izany atao hoe liberté d'expression, tena azo iena. Nareo nge niena tam'izany, nareo nge mpanao gazety-panotra tam'izany ministra, atao niraisiko tao am'birao nareo sa tsy niraisiko, raisiko tsara soma tsara. Ary raha mbola manompa aza dia mbola tena atsoko. Raha ty ataonareo fre mandeha nasahirana nanao nakaty amin'ny birao. Le fanaovana politika tsy fanaovana amborovoro hoe, tsy fanaovana hoe alako bika tsy tiako tare na lolo-po sy ny etsetretsetry. Zay nge anisan'ny jaly tam'izany. Zany hoe fa mahita ianao fa niova tanteraka mihitsy ny lamma sy ny lalan-tsainy na fanaovana politika. Tsy miova dia zany mbola iverenako anaovako politika. Satria rehefa miova nge zany inatsono, rehefa miova so marina daholo ny olona atao inatsono pastery. Tsy ilaina tsony zany fa efa tonga dia Jesosy sisa milatsaka eo dia vita ny raha zany. Fa matoa mbola ilaina zany ny mpanao politika dia mbola tsy maintsy hanao politika zany. Fa ny fomba fanaovana politika nge tsy hoe fivoarotany tanin-drasany. Aza vaiko kely ty anankiray ty. Ny atao hoe manao politika nge amintsika miteny zao dia mitasapotsiny. Manao findratsokana ny karana amin'ny resaka telema. Lakotsiny fa zany mba amoro propre zany. Zany mba anisan'ny namorona zany telema zany, télécom malagasy. Fa tsy ho teneniko amin'ny teny gasy le fomba anaovan'ny karana le hoe télécom malagasy, indrindra le malagasy. Torché. Sa voadikako amin'ny teny gasy zany. Sao dia tsy ho azon'ny olona na izara mety tsy azo. Mifira ny karana no atao hoe malagasy. Atria nataony hoe iasy. Attention, statutaire zany manovanarana société ohatr'izany. Misy kely bloquant vatana amin'ny fanjakana ao anatin'io telema io, dia maninona ny sonapara tsy manao rapport ny gouvernement. Zay koa tsy nanao rapport satria tsy nahita rapport ny gouvernement, conseil de gouvernement, nandinika momba ny changement de nom ny telema. Et tsy nahita conseil des ministres namalainy zany. Satria zany tsy vita tsokona fotsiny zany hoe manao findratsokona ohatr'izany fotsiny dia tsisy miteny ny olona rehetrretra. Patrimoine nge hoe patrimoine national io. Ary Andriamatoa Jacques Chirac saika hivarotra amin'ny France Télécom tonga dia saika niongana teon'eo. Tsika eto mijery fotsiny eo anatin'le raharaha rehetrretra hoe inony ty namidy hatramin'ny patrimoine. Namidy hatramin'ny patrimoine nge pour raison de 15 millions de dollars. Oh! Zany nge nivarotana ny telema. Mbola tsy nalohany ary zany. Investigateur mahafantatra. Fa ny telema ihany ny remboursé an'izany. Zany hoe volantsika ihany ny remboursé an'ilay izy. Dia samy mihainohaino fotsiny tsika. Dikan'izany ny mpitondra eto Madagasikara nge mbola misy nitaingina any amboniny any. Enay flamatra rehefa mahazo an'izany fanjakana zany. Raha sanatria mba mahazo an'izany. Dia hoe tsy misy olona itsony eo amboniny atao hoe président de république. Seul maître responsable devant le peuple. Zay no atao hoe président de république.
fa tsy hoe misy super président de misy de manjary lasa midikany atao hoe Andriamatora Velona sy ny dohany engy mifandray telefony dikan'izany seul maître rapport président Rajoelina efa tsy président fa efa mpanjaka tsy ilaina tsony ny lalam-panjakana ao anatin'izany rehetra zany de anaovan'ny olona zay tiany atao fotsiny isika eto Madagasikara reo nga mahafatajavatra reo nga miraharaha ininy rehefa tena rehefa mahazo 50 000 attention slogan le iasy am'izao tsika miteny zao de hoe lasy zao mengy anao Andriamatora Ralibera fa slogan ny MFM nge zany slogan ny GTTV nge zany slogan ny tao amin'ny Koma nge zany tam'izany fotoana zany zany nge no anny de rehefa tsy mahavita tsika de izy no anao azy eo amin'le fomba fandehan-draharaha maro samihafa hoy le patron tsika fahiny maranatsika azy Andrianjato niova be ny toetra raha iraisam-pirenena taorinan'ny fiakarany indray any Donald Trump any amin'ny trano fotsiny Amerika. Anahoany zay misy traikany aty Madagasikara ve eo amin'izay tontolo zay tamin'ny fanapahan-kevitra marobe niraisina vao niakatra teo amin'ny fitondrana. Tsy maintsy misy fitraikany satria ny tompon'andraikitra voalohany TGV miteny hoe tokony ametrapelana na tena retirety ny olona enimpolo taona misy fitraikany nge zany nge traduit tena dikany any amin'ny ambassade de France ambassade des États-Unis à la lettre nge zany resaky zany fa nga zany tenitenenina fotsiny rehefa mpanao politika ianao de riva verbal ny anaran'izany zay mifetraikany aty Madagasikara ary raha mifetraikany eo amin'ny sehitriraisam-pirenena les enjeux globaux ny enjeux globaux nge miova be monsieur Ralibera amitsika miteny zao ny enjeux globaux zany de hoe Donald Trump non Donald Trump c'est ultralibéral hoe izy ny ultralibéral eto Madagasikara mieritreritra ny azo an'izany tsodranin'Andriamatora Trump zany everitra fa tsy zany tsony no izy fa zao no izy tena hoe mila manao introspection tsika mandiny tena ny vahoaka malagasy sy ny olona rehetra acteur de la vie politique ny olona mpisehatra mpivoy ny raharaha politika eto Madagasikara hoe inona ny tokony atao de zay zany tsy maintsy tokony ho tanjona manaraka tokony atao de efa mifamorivory ny olona efa eny keo zany za mbola tsy any anatin'izany rehetra zany fa eny koa zany no fampiantsoantso etsetra zay ny asan'ny mpanao politika koa inona no fitraikany aty Madagasikara ho foana ve ny agoa ve de ampitomany atsika ny tanitsika nge 37 millions d'hectares arable jerepotsiny 3 millions d'hectares ny vitatsika tracteur ndrenjato niadiny ny atao hoe détaxe total ny tracteur tamin'izy député tamin'ny 98 zao tsy takabidy io milliard zany no vidina tracteur nefa détaxe de le ministre ny maindrindra ty Afrika moa firatany mbola tsy tsika nge io fa le taux de frais te tsika ve état souverain sa état ahoany tsika ty la souveraineté nationale c'est la taxation madame la ministre zany angely izy c'est la taxation rehefa tsy mety amin'ny souveraineté nationale mametraka amin'ny taux de frais teo anatin'ny structuration de prix ny douane de asoro tao hoe marina nge zany teneniny zany marina zany zany mba manoro azy zany mba manoro azy zany eo nefa moa na anao an'izany tsy anao an'izany no satria ny atao hoe sécurisation de recette douanière et conditionnalité en banque mondiale io no manararo paty am'izany fotsiny moa ny fomba fanjakana fa io no tsy atsafiny zalahy satria io no volan'ny institution Madagasikara tsy aiza no mahita institution eto Madagasikara iafiafy tsy mbola nahita an'izany za mpiasa mpanjakana retraité mbola tsy nahita hoe tomobile vaovao be dehibe ohatran'ireo mihitsy fa ny efficacité zéro à la barre zay le zavatra mitranga zay nge tao amin'ny radio national niveauna chef de service niveaoko tao
zay no mitantana amin'ny fanjakana da amiregny crise be en 91 reny tena tsy namelanay mihitsy alena isan'andro san'andro any an-trano ny ministre raga Jean-Claude farany namela attitude de mise à pied solona ny Léon Rajobel zany ny action rehefa tena hoe tena ieritseritra n'le Madagasikara zany ao anaty fanjakana radio monopole fanjakana mafy be ratsiraka zany ange no zavatra niainana tamin'izany fotoana zany de am'izao tsika miteny zao tsy misy mafy tsy letra ntsota ry zalahy tsy mahazo manao mosala zany tsika hoe ka mampitahotra retsika ary Roland Ratsiraka iodikodonany ao an-tranony ao sy netsetretsetra de io tena anafarako anareo tanora sondro sakely meojoro reo tena aza manao politika reo ohatra ka katahotra aleo tsy manao politika ary raha ny zavatra niainako tao anatin'ny fanaovana politika andeo aty aminao zao a mbola ny ranony vatiko eo ok'izay ia efa lasa be ny fotoanantsika inandrenjato a dinika moa mbola mafana satry resaka ihany mbola isy any fotoana mbola ifampiatsotsika angamba ny raha sitraka ao zay ka de ankasitrahako anao zay natao teto androany aloha zao le ataovoko ary misaotra ny mpiandrehetra misaotra ny teknisianina dia ohatra misy diso ny teny koa de ny teny ariana de ezao mafy mba eotra ohatra ny teny nataoko teo a fa zako zazary eo amin'ny lafiny rehetra satria ny mpanao politika ariny ny vahoaka zany manahigany zany